Tsy manana fanantenana amin'ny mety alany ny tolo-dalàna roa momba ny seni sy ny fantsinany lalàna momba ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ry zareo avy ao anivon'ny parlementaire hatramin'izay nisy ity androm-panjakana ity tokoa mantsy dia tsy mbola nisy na iray azy ny tolo-dalàna ny kely ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Hatramin'ny 2024 nitsanganan'ny anteny mera-pirenena tsy mbola nisy ny tolo-dalàna ny kely ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Manasa ady ny mety tsy alany ny tolo-dalàna roa nentiny mikasika ny fanitsina ny lalàna 2024 aotra roapolo momba ny seni ary ny fanitsina ny lalàna 2024 aotra roapolo momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ity parlementa ity. Efa fantatro fa ny ministera ny intérieur sy ny fitsaram-pahefana tena tonga dia hoe hitsipaka angitsirano anio satria zaho ny manao azy. Tsy le zavatra hoentiko ny jerena fa ranona ny manao azy tsy maintsy hotsipahana na inona natao na inona atao hevitra zay farany hevitra rehetra ho atao mba hiblokena anio volavolan-dalàna io. Tsy ho anahany io fa ho an'ny vahoaka malagasy. Problemantsika zany ny olona mpanao lalàna tsy omena sehatra manao lalàna fa ny projet de loi ndray tsisy rezetena de ray zay ngely mahagagy iandro koa zay zao amina code électoral vaovao ho ataondro zareo hono fa mbola tsy tonga ato aloha zay zavatra zay mila asina fandiniana. Nandalo asam-bomera ny alarobia lasa teo ny tolo-dalàna roa avy amin'ny député Jaosera Irénée.